Ry havana ho ampitombona ho aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha isika indray araka hivavaka ry havana. Zava-dehibe aminay ny midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao Andriamanitra, satria omenao indray an'izao herinandro vaovao izao izay ary atomboka amin'ity maraina ity izany. Misaotra indrindra fa noho ny fitiavana, noho ny famindrapo ary indrindra fahasoavana, izany no aposaka ao aminay, izany no atosaka ao amin'ny fiainanay. Zava-dehibe Tompo, voninahitra ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotra ny Tompo isika omaly alahady fa afaka niaraka tamin'ireo mpino kristianina manerana izao tontolo izao koa niaraka nivavaka, ary indrindra ho antsika dia iombonana fa ny alahady fahaefatra farany omaly no nahafahantsika rehetra niara-niombona indray na tsiaro an'ity aloha hevitra ity ny amin'ny hoe velona ny Tompo, Andriamanitra izay ivavahantsika. Arak'izany dia misaotra ny Tompo indray isika fa dia nomeny herinandro vaovao, ary amin'ity herinandro ity no hamaranana an'ity lohahevitra ity izany. Isaorana indrindra ilay iray ao ambony, isaorana indrindra Jesosy Kristy mpamonjy, ary isaorana indrindra ny fanahy masina izay mameno ary miasa amin'ny fiainantsika tsirairay avy ka mahatoy izao antsika ry havana. Andeha ary amin'ity anio ity indray dia hojerentsika ny Salamo faharoapolo, ny andininy fahafito, mikasika ny hoe ahoana no atao amin'izany Andriamanitra velona izany. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny sasany mitoky amin'ny kalesy, ary ny sasany amin'ny soavaly. Fa raha izay kosa dia ny anaran'i Jehovah Andriamanitray no hoderainay. Amen. Ny kalesy sy ny soavaly izany no herin'ny tafika, ary matetika izy io, ary izany mihitsy no atom-pisiany izany dia fitaovam-piadiana tena mahery vaika nentina naningana ny fahavalo tamin'izany fotoana izany. Koa ny mpanjaka izay manana kalesy soavaly marobe izany dia mandresy matetika ireny, ary dia izay izany no hitan'ny olona ary tsapany, hitany amin'ny fiainana isan'andro fa izay manana soavaly sy manana kalesy matanjaka sy maro dia mandresy ny fahavalo izany. Eny, marina tokoa izany. Kanefa raha mampitany izany ny mpanao salamy eto hitantsika izany fa Davida amin'ity salamo faharoapolo ity dia izao ny azy: tsy noho izany mihitsy fa ny finoana sy ny fahatokiana an'Andriamanitra, ilay Andriamanitra velona, izay no andresena ny fahavalo rehetra. Dia izay izany no mahatonga anazy tena milaza mihitsy amin'ity salamo faharoapolo ity ny andininy fahafito, tapany faharoa hoe: fa raha izay kosa dia ny anaran'i Jehovah Andriamanitray no hoderainay. Jereo angely izy hoe anisan'ny andresentsika fahavalo kosa ny fananantsika fiainam-piderana ry havana. Izany koa izany aloha hitantsika eto. Koa dia terao mandrakariva ny Tompo dia raha ho isan'andro izy mandresintsika faharoa le velon'Andriamanitra, velona ny Tompo ivavahantsika. Tsy miankina amin'ny tanjaky ny zavatra hita maso izany no andresentsika koa amin'izao fiainana izao, fa ny finoana sy fahatokiana an'Andriamanitra iray, Jesosy Kristy ilay Andriamanitra velona nandresan'ny fahafatesana, ary ny fanahy masina indrindra indrindra tena ambara foana izany, ambara foana izany. Izany no itokiantsika, izany no antenaintsika hampamaky vakiana ny andro fiainana ho avy rehetra. Tsy misy atahorana ny rapitso, tsy misy atahorana ny ho avinao, ary na misy aza ny fahavalo, satria izany tokoa aloha tsy maintsy misy niaraka tamin'i Jesosy ary ny mpianatra, fa dia nisy ny tafio-drivotra, izany tsy maintsy misy izany, fa izao mandresintsika satria miaraka amin'Andriamanitra velona. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Mirary izay amin'ity herinandro ity, ho herinandro mpiderana an'Andriamanitra velona ao amin'i Jesosy Kristy ho antsika tsirairay avy, ary ho an'ny isan-tokantrano sy ny fianakaviana izany fiainam-piderana izany. Dia mirary soa. Andeha hivavaka isika. Ry Tompo iray any an-danitra ity herinandro ity dia herinandrom-piderana ho anay, ho herinandrom-pandresena ho anay, ary herinandro hitomben'ny fahatokiana sy ny finoananao indray aty anatinay tsirairay avy. Dia iriana isangatahana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Amen.